ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahinany ankohonana. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salatsalany dia manolotra anao ny vaovao. manaiky ny fahalaniny Erajonary Mampianana ho filoha voalohan'ny Repoblika Faefatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana araka ny nambarandramatola Laura Ravalomanana vadiny tamin'ny figadonany teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato io tolakandro io. Ho an'ny taona enim-bolana faharoa an'ny taona 2024 fitarainana momba ny fampanajana ny zon'ny mpiasa miisa 400 ady momba ny asa an'olona tokana 720 ary ady ikambana mpiasa maromaro 4 no voarain'ny mpanaramaso ny asa na ny inspecteur de travail iray eto anivon'ny sampandraraha amin'sana izany. Roalahy pisiloko mpamatsy ireo tsena moro eto Antananarivo no trateaky ny polisy ao amin'ny komisiaria 7 hektara Omaly. Salatsaky ny 70 ny fisolokiana efa nataony teto amin'ny faritra Analamanga. Teratany Sinoa mavita mamono labzy mirehatra amin'ny karavasy zava-baovao ihany koa noho ny zava-bitany tsy mbola nisy nahatanteraka aloha hatreto ary ekeny Guinness izany. Ny Antsiprian Zevetrano. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahinany ankohonana. Mafatifaty eky zanakindry sady matory tsara ery izany. Ie, rehefa manao couche patapon izy dia tena mahita torobe mihitsy. Tsy mba soloina couche matetika zany ny zanako satria ny couche patapon dia mitroka tsara ny amandona. Le sofiny kely amin'ny sisiny roa iny manakana ny amandona tsy hivoaka sady hitandry. Tsotra, mora peta sady afaka akisakisaka ilay hidiny. Ary indrindrandrindra mateza tsara ny couche patapon. Fety mifankatia miavaka miaraka amin'ny Cool TV. Soirée romantique iarahana amin'ny Elsie. Kiady. Nantenaina. Mirado. Ansio. Tsy mety tafapetraka dia apiditra resaka nefa toa tsy mavita. Mesa. Ao amin'ny NC Hotel Ivato ny zoma fa 14 volana febroary ho avy izao amin'ny 7 sasany alina. Anafanany fiarahana ihany koa ny resadresaka miaraka amin'ireo mpivady misa 3 tompony tantara voafantina tao anatin'ny fandaharana romantsika. Ny tapakila dia efa azonao raisina dinizao ety amin'ny Cool TV, route Dig Aix-Somagel na ihany koa ao amin'ny ANC Ivato. Panoany ANC Hotel Ivato, Nil Home Center, Sodim, distributeur exclusif de la marque Eugène Perma Paris et Miscom. Magasin Saint-Georges Vista, Tsarlala, Pierre Amias, bijouterie Pala. Tongava luva vao fetra ny toerana. Manolotra ny araba toko lasy toboko vavy ankasitrahana ny fanarahanao ny Cool TV amin'izao takariva izao manasanao ampanajana ary anaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany.
Vaovao politika avy hatrany no anomboantsika izao fampalalam-baovao izao mety ho tapaka ary tsy handray ny fanampiana azy ireo intsony mandritra ny volana maro ny mpikambana amin'ny AV7 na ny fikambanan'ireo niarambona nandritra ny 7 febroary. Anatanteraka dian-tongotra miangy etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina kosa izy ireo ny zoma ho avy izao raha ny fantatra ary hiazo eny Ambotsirohitra. Tovy Rakotondravony. Tao anatin'ny 5 taona izao dia nandray fanampiana avy amin'ny fiadidinan'ny titezamita hatrany ny AV7 izay mitentina roa tapitrisa ariary isan'olona noho ny fahavoazana izay nanjo azy ireo. Isaky ny 15 volana itsana no akanany vola eny Ambotsirohitra. Androany fotoana tokony angalana ny vola no toa tapaka izany no ireo tandapa izay efa nosorona tamin'ny toerany. Raha ny fanazavana nomen'ny filohan'ny AV7 dia mbola miandry indray ny governemanta vao mety hiverina ny famatsiana ka iaingany anivon'ny ministeran'ny mponina izany. Tsy ho tapaka io fa mety hisy rupture kely fotsiny amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra satria teo aloha izy io tao Ambotsirohitra fa zao le izy nafindra ministera dia mikarakara an'izay zay fa raha ny taratasy zay narako efa any amin'le olona handoan'le vola le taratasinay fa tsy maintsy misy procédure tsy maintsy arahana dia manatanteraka an'izay zay fa tsy mbola misy mihitsy taratasy ampelantananay hoe foanany io fa mitohy io ao ireo mbola mila fitsaboana zay mbola tsaboiny ankehitriny tao nalefa tany an-dafy tao mbola tsaboina tany amin'ny hôpitaly ao ireo mbola misy bala sy vy zay tokony asorona zay mbola anaovanay fangatahana amin'ny malala-tanana isany. Anatitra fehezam-boninkazo etsy Ambotsirohitra ny mpikambana AV7 na fikambanan'ireo niaramboina nandritra ny 7 febroary ny zoma ho avy izao marika ny 15 taona ny sinitolona ka nafatesana olona maro teny Ambotsirohitra. Isy fotoam-pivavahana hanomboana amin'ny fankalazana ny maraina etsy amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina ka aorian'izay no isy ny diabe hiazo any Ambotsirohitra. Raha ny fanazavana azo teo anivon'ny prefekturan'ny polisy dia tsy voarakitra anatin'ny fangatahana nataony AV7 ny diabe ataon'izy ireo. Lalana nangatahana-dreo aloha dia ny anao fotoam-pivavahana ny zoma 7 febroary zany ao amin'ny gymnase couvert ny Mahamasina dia andeha hiakatra hoeny Ambotsirohitra ametraka voninkazo eo amin'ilay toerana Tsangambady fahatsiarovana io. Tsy nangataka tena mazava be izy andeha ihany fa nilazainy fotsiny ametraka voninkazo ka iny mety tsy ngamba mety tsy anelingelina ny fifamovizana fa mety paritaditaka ngamba ny fiheverako azy. Hiavaka kosa fa tsy ho toy ny isa-taona nandritra ny fitondrana tetezamita nefa ny hetsika ataon'izy ireo noho i Madagasikara efa nahazo filoham-pirenena vaovao. Fa mbola hijanona eo amin'izay tontolo politika izay hatrany isika. Iza no Prime Ministre voalohany amin'ny Repoblika fahefatra. Ny anarana no maro-pitanisa saingy tsy mbola mitoetra ny fahamarinan'izany amin'izao fotoana izao. Ireo antonko na vondrona politika moa izay mbola mandrivotra mafy amin'izay anolorana anarana izay. Eo ny Mapara izay milaza ho maro anisa, ny vondrona sasany kosa toy ny tsy miankina izay efa mizara ka mifanaraka amin'ireo hery hafa. Dia mbola tsy hita taratra firy izay fanonona anarana izay ho atolotra ho Prime Ministre. Tovy Rakotondravony hatrany. Raha jerena manokana no an'ny Mapara izay milaza fa manana ny maro anisa dia mandeha ny resaka fa anisany mitadiny toerana ny Marante Jean de Dieu, Christine Razanamasoa, Virapindry Mamonjy ary eo ihany koa Yandry Rajoel. Ireo voalaza voaloha ireo izay mbola tsy eken'ny mpikambana sasany eo anivon'ny Mapara raha ny fanadihadiana natao. Raha ny fanazavana izay nomen'ny mpikambana aza dia mbola tsy niresaka sy ny fandinika ho an'izay Prime Ministre atolotra izy ireo. Ny fitantanan-draharaha ara-politika fa tsy mbola tonga zay tamin'izay teboka zay hoe anolotra anarana Prime Ministre na anolotra olona ho Prime Ministre tsy mbola tonga amin'izay aloha Mapara hatreto. Ho an'ireo tsy miankina indray dia miandry an'ireo vovonana na antoko politika hidirana izy ireo ka miankina fotsiny amin'izay tapaka izany hoe kofehy manara-pandraitsa fotsiny ihany na dia natao hitondra ny feon'ny vahoaka aza. Misy amin'ireo sovim-bavim-bahoaka tsy miankina nefa no tsy voavidy na ihany koa manaiky lembenana loatra ary manana ny heviny ihany koa ka manatevin-darina ny vondrona izay hitany fanotra ny Prime Ministre tsy momba ny antsina ny roa izany hoe olona mahay mitantana nefa tsy miandany ihany koa. Raha ny resaka ny fanaovana tamin'ny John Neleta ohatra dia anisan'ny miandry izay anarana tolotra ny vondrona maro anisa izy ireo. Anjaranay solombavambahoaka zany no mijery hoe iza marina ny Premier Ministre tokony hety hitondra izany ataontsika hoe gouvernemanta ary afaka maliny ny ataontsika hoe etaetan'ny vahoaka eto Madagasikara.
tsy mbola nazahoana vaovao kosa ny avy amin'ny ankolafy ravalomanana noho izy ireo mbola manatanteraka fivorian'androany raha ny fantatra fotsiny dia anisan'ny nodinian'androany ihany koa ny mikasika ny paikady sy ny anarana izay ho atolotra izy ireo ho prime ministre. Fa manohy ny asany senita na dia efa tokony farana tamin'ny tetezamita aza ny asa sahan'izy ireo araka ny voafaritry ny lalàna. Hatreto raha ny tetiandron'ny senita dia ny fafitony volana febroary izao no tokony amaranana ny lisitra vonjimaika eny amin'ny fokontany. Noho izany, ireo izay tsy tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana teo aloha dia afaka manatona manoratra ny anarany avy hatrany. Ity lisitra ity izay ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy izao araka ny voafaritra anatin'ny lalam-pifidianana moa dia rafitra tsy miankina no mikarakara ny fifidianana ka andrasana indray ny fitaom-pivorian'ireo antenimiram-pirenena amaritra ny lalàna ho an'izay rafitra ikarakara ny fifidianana ben'ny tanàna izay. Fanazavana. Ny daty zany misy amin'izao fotoana zao aloha zany dia ny famaranana an'izany lisitra ny famaranana tena izany hoe le arrêtage tokony atao zany amin'ny 15 avril ho avy zao. Zay 15 avril zay nefa tsy ho tratratsika raha tsy misy lamina alohan' zany zavatra zany. Ohatra zao tokony faranana zany vonjimaika izany zavatra zany amin'ny 7 ny volana febroary ho avy zao zany no faranatsika provisoire zany zavatra zany vonjimaika dia zay no mbola mampiasa anay satria miasa zany ny senatsika miteny zao miasa tena miasa hoanany andavanandro rehetrarehetra ny senita mandra-pisiny zay zavatra zay fa zay moa zany dia andraikitry ny manam-pahefana mahefa no manatanteraka an'izay zavatra zany. Tontolon'ny politika izay hatrany manaiky ny fahalanina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ho filoha voalohan'ny Repoblika fahefatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nambaran'i Ramatoa Lalao Ravalomanana vady moa izany tamin'ny figadonany teny amin'ny Tseranam-piaramanidina azafady teny Ivato io tolakandro io. Tamin'izao fiverena izao dia tsy nisy ny fanakanana azy tsy hiditra eto Madagasikara. Raha tsy ivona moa dia nanainga ho atsy Afrika Atsimo izy sy ny zanany ny alakamisy 17 ny volana janoary lasa teo ary izao tafaverina izao indray. Raha ny nambarany dia namangy ny vady aman-janany no antondihany tany. Fanazavana. Namangy amin'ny vady aman-janaka dia nanao hoe inona indray manaraka. Mety ahoana izay manaraka ambaranao izay? Dia tsy fantatra aloha fa dia eto nambarana. Raha hatreto aloha manahoana ny fanapahan-kevitra andraisan'ny filoha teo aloha Ravalomanana manoloana ny fahalaniny Hery Rajaonarimampianina. Mety ozy izy ka. Misy izay zavatra mitranga be ekeny. Manahoana kosa momba ny fodiny eto nambavatra. Manahoana daholo eto nambavatra. Fa mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika. 3 andro mialohan'ny valim-pifidianana solombavambahoaka mbola tsy azo andraisana ireo voafidy ny trano onena eny amin'ny antenimiram-pirenena zany eny Tsimbazaza. Raha raikitra ny fivoriana tsy ara-potoana moa izany. Tsy mbola fantatra kosa ny momba ny fikarakarana. Potika sy simba avokoa ireo fitaovana rehetra ilainao amin'ny ankamaroan'ireo efitrano fandraisana solombavambahoaka 20 eny an-toerana. Fanadihadiana mahakasika izay. Tsy nisy intsony ny fanamboarana amin'ny ankapobeny ny trano misy ny solombavambahoaka hatramin'ny taona 2024. Fikarakarana vonjimaika ireo simba no ataon'ny mpiasa ato amin'ity trano ity. Isan'izany ny fanamboarana ny hidy maravarana sy ny jiro ary ny rano. Ity farany izay tsy nisy na inona na inona azo nataon'ny Jirama tamin'ny fotoana natongavany teny Androany. Tsisy rano na ny ato na ny ato tsisy rano daholo. Dia inona ny atao rehefa hoe manajosy? Dia miezaka fotsiny ny mpiasa zany manadio mitondra sio manondraka rano sy ny any manao WC amin'ilay WC. Tena tsisy rano mihitsy zany. Kely zany misy rano zany fa kely ny pression tena kely tsy mahatosika le maloto. Efa ela misy an'izay olona an'izay? Fa tapa-bolana any. Tapa-bolana. Dia inona fanazavana Jirama teo momba an'izay? Ny fanazavana zany hoe après compteur zany le anona le vaky fa tsy adidin-jareo. Fa raha ohatra avant compteur zany dia adidin-jareo sy vady. Dia adidin-jareo. Fahampotehana sy loto no tazana teto manomboka amin'ny fidirana ny trano ka hatrany anatin'ny efitra. Na inondana tsara aza ahitana mpivarotra. Misy lalàna fe ao anatin'ity centre d'accueil eto Tsimbazaza ity saingy tsy misy manaraka izany raha ny fanadihadiana. Tsy afaka hanomboka ny fanamboarana nefa ireo tompona andraikitra raha tsy miala eto Tsimbazaza avokoa ireo solombavambahoaka ny tetezamita ireo.
amin'izao fotoana izao ny 700 CT nipetraka teto Tsimbazaza no mbola niala amin'ny efitrano misy azy. Mbola tsy nisy ny didim-panjakana nanala azy ireo tato amin'ny trano tahaka ny didy nametraka azy ireo tamin'ny tetezamita. Anisan'ny antony tsy ialan'ireo solombavambahoaka ny tetezamita teto Tsimbazaza izany. Na izany aza misy ihany ireo mahatsapa-tena amin'ny tokony ialany amin'ny toerana io. Amin'ny mamambra ny kongressy ny tetezamita dia mianso anao tompona andraikitra anao éventira ny toerana petrako ato amin'ny chambre numéro 3 A3 izay mitondra ny anaran'ny Saint-Laurent numéro 255 membre congrès tetezamita. Zavatra ny vatanako tato dia farafara anankiray dia rideau anankiroa. Ty zany taratasy vita sinoko ty. Ho anahy manokana zany fitaovana dia misy table anankiray izy io dia seza anankiroa dia matela dia ordinateur complet dia miaraka amin'ny fitaovana amin'ny fikarakarana ny nahandro. Fa vitako soamasara koa izy ty dia isorako manokana eto ianao mamatompona andraikitry ny trano ty ianao fa vita soamasara ny asanay teto. Dia ody zay na dia amin'le 10 aza ny fotoana nomenay teto ny engagement nomenay dia efa momagna amin'izay ody zay satria ivoaka amin'le C+6 ny proclamation ka raha ohatra moa voanso daholo ny namana rehetrarehetra satria ty sy nanavana na ho an'ny candidat nany na so ny candidat nany dia tsy maintsy mamerina ny lakilenareo alohan'ny fiantsoana amin'ny fomba ofisialy ireo député nanim-bahoaka. Tsy fantatra treto ny vola atotona amin'ny fanomboarana ity trano ity. Ireo tompony andraikitra endontirana ihany no mampiasa ny vola 6 eo am-pelantanany amin'ny fanomboarana madinidinika. Tsy misy ny appel d'offre avy amin'ny fanjakana mahakasika ny fanomboarana ny trano. Tafiditra amin'izany ny fandokoana sy ny fanoloana ireo fitaovana simba. Amin'ny 24 ny volana febroary izao no atao ny fivorinana tsy ara-potoana ataon'ireo solombavambahoaka voavidy ankoatra ny fanendrenan'ny Prime Ministra ho resahana amin'izay ny fitsinjarana ny efitrano andraisana ireo solombavambahoaka ireo. Ny avy any faritra kosa no lohalarina amin'izany fahazahoana efitrano raha ny vaovao voaray. Ny azo antoka dia tsy ho vita ao anatin'ny 3 andro ny fanarenana ity. Izany hoe amantana ny malotony tsy tehan'ny tetezamita izany ny solombavambahoaka ny Repoblika faha-efatra raha tsy misy ny ezaka maika atao. Fa makasika ilay raharaha grenady tetsy anosy kosa no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Mbola enina hatramin'izao fotoana izao no manohy ny fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly HCR Anosy noho ny ratra nahazo azy ny 25 ny volana janoary ariva teo. Mangataka ny fanampian'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny fiainany kosa ny raisy renin'ireo ankizalahy kely Prala Yandry sy Kevin. Yandry sy Kevin moa izay namony ainy vokatra izany fipoahana grenady izany. 10 andro aty aoriana ary fantatra fa grenady namboarina mba tena ahery vaika ary nokasaina napoaka tao Mahamasina iny nipoaka iny. Fanadidina mahakasika izay. 10 andro aty aoriana ny fipoahany grenady tena Anosy. Olona 10 eo no efa noenoina teny anivon'ny Gendarmerie-pirenena. Nateriny teo anivon'ny Emonaty androany fa nisy miaramila ny asa teny anivon'ny fiadidinan'ny Prime Ministra tamin'izy ireo ary nisy ihany koa ny sivily. Efa nisy ihany koa ny fisavana na perquisition natao tany antranon'ireo olona samy hafa. Ary efa zotra-panadihadiana na pista 3 izao no nitondrana ny famotorana ka efa miditra amin'ny zotra-panadihadiana faha-efatra indray ny Gendarmerie-pirenena. Na bombe artisanale ny grenade no trafikevana zany dia saika hoentina hiditra tao Mahamasina dia noho ny fisian'le fohy be dia be zany no tsy nahatafiditra anazy tao Mahamasina dia napetraka le olona tamin'le mpivarotra zany izy iny. Zay zany zao ny dernier fait zany rapporté aminay napetraka olona tamin'le mpivarotra le izy dia nzay arivony andro tsy nalain'le olona letana dia nidakan'le ramatoa dia zay napoaka anazy dia inona tapaka ny tongotry le ramatoa iny. Zay zany zao natao ka ny olona zany zay manam-baovao hoe iza le olona namerika satria tsy le entana zany matoa apetraka eo tsy maintsy olona nanao fahalalana fitokisana na fahalalana an'le olona matoa anakeo mba avereo hipetraka eto kely ty entany ty. Nisy ihany koa ny mpanao politika izay voasaringotra tamin'iny raharaha iny na amin'ny mahavavolombelona azy na amin'ny mahatompona andraikitra azy. Isan'ireo mpanao politika hita matetika ary isan'ny tonga voalohany hatrany amin'ny toerana isin'ny fampiororona tahaka ireny tato anatin'ny 5 taona ny CST Alain Ramarson. Tsy nosamborina fa nampanatsoina enoina ity mpanao politika ity hoy ny avy eo amin'ny Gendarmerie-pirenena. Marina tokoa fa natsoina Andriamatoa Alain Ramarson satria izy dia anisan'ny hoe tonga voalohany teny amin'ny hôpitaly tamin'ny fotoana iny ny antsoina azy dia mba nanontaniana hoe so dia misy fahafatara mikasika zavatra io na misy olona ayahina mba irosony famotorana dia misy moa zay fireseresahana zay ny antony antsoina azy.
Etsakilan'izay miantso fanampiana sy tolotanana avy amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fanarenana ny fiainany ny ray aman-dren'ireo ankizilahy roa maty tamin'ny zavan-dranginy. Fantatra fa marary ihany koa ilay rem-pianakaviana ankehitriny ka sahirana mafy izy ireo. Mbola enina kosa ireo naratra voan'ny pitika grenady tamin'iny fotoana iny no tsaboiny eny amin'ny hopitaly. Fa tsy nametra-pialana kosa ny jeneraly Ravalomanana Richard fa nilaza kosa izy ny fahavononany hosolotoerana. Io no fanazavana nentiny manoloana ny mpanao gazety androany makasika ny lahatsoratra nivoaka ny gazety tamin'ity andro anio ity. Isan'ny navoatra ny eo manaty ihany koa moa ny tsy mbola fisiny ny fiaonan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny lehibean'ny folo alin-da hatramin'ny izao fotoana izao. Tsy mazava araka izany ny toromarika politika hoentin'izy ireo tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava. Fanadidina. Miandry ny fiaonana amin'ny filoham-pirenena ny lehiben'ny fibaikoan'ny folo alin-da malagasy. Taorin'ny famindram-pahefana sy ny nandraisan'ny filoham-pirenena fahefana, tsy mbola nisy ny toromarika avy aminy amin'ny fomba hoenti-mandrindra ny fandriam-pahalemana sy ireo teboka maro samihafa ilaina fanapahan-kevitra. Zao lasa misy flottement ho azy satria le présidentny république vaovao mbola tsy niona tamin'ny tompona andraikitra ambony ny mpitandro filaminana mihitsy ary zay tao anatiny le taratasy zay nalefako resahanareo io lazainareo fa démission zany teny fotsiny hoe nangataka IMBDB zahay au responsable force iona aminao sy ianao chef suprême des armées ary tsy ho anay ihany izy fa ho anao zava-dehibe ho an'ny mpanao politika zany hoe toanany force de l'ordre zany ka raha mivory miaraka amin'ny force de l'ordre dia midika zany hoe manohana anao force de l'ordre mandraky tiany androany mbola tsisy fivorina miaraka amin'ny force de l'ordre mihitsy dia tsy fantatra tsony zao ny directive politique hoe atao ahoana zany zao ohatra hoe bois de rose nresahanao reo atao ahoana le bois de rose mbola ohatra nanaovana azy teo samborina dia tsisy votsitra mihitsy ve sa hoe inona nanaovana anazy zay azo dia ahoana ny fomba anaovana le bois de rose azo tsy mazava tsony inge zany zao Ny jeneraly Ravalomanana izay nanoratra taratasy amin'ny filohan'ny repoblika omaly ary nanantitatitra ny mahazava-dehibe an'io fiaonan'io fa indrindra ihany koa naneho ny fahavononany hosoloany toerana raha misy ny fanendrena vaovao. Za zany manome ohatra velona hoe za raha zany misy manondro commandant gendarmerie vaovao tsy menomenona tsy amaly fa tonga dia hanao passation ago fa ny hafa inge amin'izao fotoana zao dia ady seza inge misy amin'izao fotoana zao ary sahirana le président vaovao satria tratrana pression tratrana trafic d'influence amin'ny toerana zay misy azy rehetra ka manantena fa anjara briky ho anahy manokana iny amin'ny firosoantsika ho amin'ny tena fialana amin'izao crise tanteraka zao fa tsy hiverina ndraika hoe anao zany dia hoe ny zavatra misy cohabitation indray mbola ho atao hoe ny olona teo efa hitanao 10 taona 20 taona mbola ho hitanao eo amin'ny fitondrana ihany ndraiky io rehefa avy eo za efa 10 taona na lehibe ny gendarmerie mbola ho hitanao koa ny tavako rehefa avy eo tsy mety ange zany. Araka izany tsy nametra-pialana ny jeneraly Richard Ravalomanana nanteriny fa afapo ary nanao izay tratra ny mpitandro filaminana tao anatin'ny 5 taona fanonganam-panjakana miaramila enina no natrehan'izy ireo ankoatran'ireo fikasana anakorotana noho ny antony politika. Lafiny sosialy kosa indray ny 900 maherin'ny fitarainana noho ny tsy fanajanan'ny zon'ny mpiasa dia fitorinana orinasa avakaba. Ny mpampiasa teratany Mauritiana sy ny Sonomo no azahoana fitarainana betsaka indrindra eny anivon'ny sampandrara mpanaramaso ny sehatry ny asa ary ny fandroahana tsaradrano no votoatin'ny ny ankamaroan'izy ireny. Ilda Sinjo. Ho an'ny enim-bolana faharoa ho an'ny taona 2024 fitarainana momba ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa miisa 700 ady momba ny asa an'olon-tokana 720 ary ady ikambanan'ny mpiasa maromaro 4 novarain'ny mpanaramaso ny asa na ny inspecteur de travail iray eto anivon'ny sampandrara amsahana izany. Vokatry ny krizy, maro ny orinasa tsy mahefa amin'ny atsakany sy andavany ny zon'ny mpiasa mahatonga ny fandroana tsy aradrariny. Isan'ny sedra olana toy izany, Ianitra, mpiasa n'orinasa iray mpanondrana entana ny ivelany izy ary tonga teto amin'ity sampandrara ity nitondra ny fitarainany. Misy orinasa mpanondrana ara-malagasy esanay dia tarainy zay satria mahita hoe misy zavatra tsindry azo lena be da be no miseho. Indrindra amin'ny fandroana mpiasa rehefa tsy kelikely asa mihamafy dia rehefa avy nefa ilay izany jerena tsy arakarak'izay no ataon'ilay mpampiasa fa ianao indray ny andrasany araka rehefa natao ny fifanatrehana dia teneny hoe ianao no mila manantona dia mahagaga izy rehefa tafakatra ny ambonimbony sy any amin'ny birao ilay resaka dia mety eo ihany hoe tody miady amambato ohatrany matomoka ilay resaka dia mahagaga ihany.
maro amin'ireo mpampiasa toriana eto amin'ny inspection du travail no manodina ny lalàna ho amin'ny tombotsoany ahitana soritra izany ny fomba fanaovana fandroahana amin'ny fomba ankolaka. Sadia fandroahana sy momba ny chômage technique satria 2013 mbola betsaka foana ny orinasa izay sahirana dia misy manakatona, misy manao chômage technique alefa isaky ny 2 volana dia alavany 1 volana moa ny total zany faharetany. Rehefa tonga ny 1 volana dia mivadika fandroahana ilay satria fikatonana zany mampaserana. Efa 70 taona zao ny ady amin'ny fampanajana ny zon'ny mpiasa ny Sekrima na ny syndicat kristiana malagasy. Manaraka ny raharaha eny anivon'ny inspecteur de travail izy ary mahafantatra fa ny teratany vahiny no tena tsy manaja ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara. Ho anay aloha zao ny Mauriciana amin'ny akapokapobe ary zay mbola manana dossier momban'io ary efa nitory anjany zareo aza tary amin'ny penal ary zao koa mbola miandry mikazo mbany amin'izay hoe fampiatsoana ho an'izay satria apetsoana io zareo reo matetika tsy tonga izy ataoko ihany koa hoe misy koa ny atao hoe eny ny vahiny sono indrindrandrindra zany tsy zay manana dossier am'izany fa tsy hoe bon eo koa moa ny misy européenne misasasasany mba indrindra ny amin'ny frantsay. Eo amin'ny sehatry ny fampanajana ny Sandakarama voafetran'ny lalàna nisy fivoarana teto Madagasikara ny fanaraha-maso ataon'ny inspection du travail no nafahana nanery ireo mpampiasa hampiatra ny karama farany ambany manodidina ny 1,2 sy 1,000 ho an'ny taona 13 raha toka mbola tsy nivoaka zany ho an'ity taona 14 ity. Anoizatsika izao fampalalam-baovao izao kosa ny sehatry ny toe-karena isokatra amin'ity volana ity ny tolobidy iraisam-pirenena amin'ny fanovana ny sekal ho karatra elektronika eny amin'ireo toby mpanjara solika. Ho famerana ny kolikoly sy ny fandaniana ataon'ny fanjakana no anton'izany raha nambarany avy eo anivo ny foibe mpitondrana ankapobeany misahana ny tahirim-bola mpanjakana na ny DGT izany. Mila jerena araka izany io karatra ny fomba fampiasana io karatra elektronika io raha tiana aomby raha ny hevitry ny avy eo anivo ny fikambanan'ireo kompitsolika eto Madagasikara. Ny ando Rendrena Arso. Tafakatra 70 miliara ariary isan-taona ny fandaniana solika nataon'ny fanjakana teo anelanelan'ny taona 7 ka hatramin'ny taona 2012 raha 27 miliara ariary isan-taona izany talohan'ny taona 20 20 miliara ariary anefa dia tokony ho ampy raha nambarany avy eo anivon'ny foibe mpitondrana ankapobeny misahana ny tahirim-bola mpanjakana na ny DGT. Io antony io indrindra no nijerevam-bahaolana amerana ny fandaniana ataon'ny fanjakana. Tamin'ny taon-dasa no efa noheverina ampiasana ny karatra elektronika. Tsy tanteraka anefa izany noho ny tsy fahalavorarian'ireo orinasa malagasy namaly ny tolobidy. Antony sy ny tolobidy vaovao indray. Nisy ihany ireo entreprise malagasy izay namaly an'ilay izy tamin'ireny fotoana ireny satria ny feranay hoe entreprise eto Madagasikara no manao anazy. Rehefa nizoina nefa dia anankiroa ihany no namaly ny antso zany tamin'ireny zavatra ireny raha ohatra ka 5 mahery tany izy no ataontsika hoe intéressé rehefa tena nydiniana nefa ny dossier ara-teknika sy teo amin'ny pitsopitsony dia voatery tsy maintsy naverinay le izy satria raha ny anankiray zao tsy nafeno ny fepetra teo amin'ny resaka caution dia ny anankiray tsy dia nafeno teo amin'ny resaka teknika dia naverinay le izy arosokafana amin'ny atao appel d'offre international zany amin'ity volanyity izy no mandeha ihany. Eny anivon'ireo toby mpanjara solika izay mandray hatramin'ny 1,100 vola miditra ao aminy avy amin'ny sekal tokony ampiran'ny kolikoly ny fanovana ny sekal ho karatra elektronika. Ho an'ny tompo-dasantsy iray notsidianay 10 teo eo izao ny sekal santoka tonga teto amin'izy ireo no tratra. Tokony voasovoka mihitsy zay satria ny carte nge efa amin'ny anaran'le olona manokana mihitsy efa personnalisé mihitsy le carte zany fa eo koa moa zany anjarany zareo tompona andraikitra no mijery hoe inona no tena raha tsy efa hita mihitsy zany le mécanisme le carte dia zay vao tena afaka mamaly anao ara-dalàna hoe tena mahafaka an'le kolikoly ve io sa tsy mahafaka an'le kolikoly arakaraka le parametre ataony ao anatin'le programme ihany zany.
ankoatr'izay mora ho an'ireo mpanjara solika ihany koa ny mahazo ny volan'izy ireo amin'ny solika alain'ny fanjakana aminy raha toa ka karatra elektrônika no ampiasaina. Efa samy manana ny karatra fakana solika kosa nefa ireo kompania solika efatra eto Madagasikara. Ho voafetra ihany koa arak'izany ireo tompo-dasantsy ahafahana maka solika raha toa ka ny karatra ny kompania tsirairay no ampiasaina. Ireo kompania solika izay tsy voatery anana tompo-mpanjara manerana ny nosy. Everina eo amin'ny trangam-piarahamonina indray kosa isika roa lahy mpisoloky ho mpamatsy ireo tsena mora eto Antananarivo no tratiaky ny polisy eo amin'ny komisaria 67 hectare Omaly. Vehivavy iray voasoloky ray volana lasa zay no sendra nahita izy ity ka niantso avy hatrany ny polisy. Natratrarana antota taratasy avy amin'ny fitondranana tetezamita sy ny mapara ary vola sandoka atapitrisany maro moa izy ireo. Ny Andro Andrinarsoatrany. Ny 13 janoary farany teo, renim-pianakaviana tompona tranombarotra iray no nisy ny soloky tao an-tranony. Ny tonona ho mpiasan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no sady nitondra ireo antota taratasy manamarina izany moa ireo mpisoloky. Nambarany tamin'izany fa nisan'ireo roa tsara vitana teny andota-penaka ho vatsiana entana atao amin'ny tsena mora ity ramatoa ity ka avy hatrany tena ampiatran'ireo mpisoloky. Ampidiriko tao an-trano zareo dia niresaka tao zay dia nanao taratasy rehetrarehetra fifanarahana dia nameko anazy ny avance 6 millions dia hoe raha pitsozy izy amin'ny 10 maraina tonga ety fa embouteillage be ety dia man'ny olona efa mivarotra daholo dia aleo ataontsika maraina be ny livraison anao madame. Eno tonga ny raha pitsony iny tsy hita zareo, afaka herinandro ny tsy hita zareo, afaka tapabolana ny tsy hita zareo. Faran'izany nandehandeha tety 67 tety dia tazako le lehilahy mividy crédit dia nisamboriko tao amin'ny akanjony izy dia niraisiko tamin'ny vozona akanjony hoe aiza ho le vola, aiza le entana. Avy eo le vadiko tonga teo dia niantso polisy zahay. Antota taratasy maro toy ny fanomezan-dalana manokana avy amin'ny fiadidinan'ny tetezamita, karatra mahampikambana ao amin'ny seraseran'ny présidence, taratasy fifanarahana misy ny sary famantarana ny mapara, faktiora ary vola sandoka tampitrisany no tratra teny amin'izy ireo. Raha ny famitorana natao azy ireo ihany koa dia tsy latsaky ny 7 ny fisolokiana efa nataony teto amin'ny faritra Nalamanga. Ny anankiray zany Andriamatoa fanomezan-tsoa Iarson. Ny anankiray moa Ratovo Son Karl. Taratasy tena izy ve le taratasy netiny zareo nandresy lahatra fa mbola osika ihany koa. Eo indrindra zao mbola anatin'ny fijerevana ny fanaovana ny verification an'ireny tanteraka mihitsy zay dia ataonay miandalana rehefa avy eo ny fijerevana ny fahamarinan'ireny na eny anivon'ny présidence na eny anivon'izay anarana voatonona rehetra amin'ilay izy. Voalohany ny fahatrarana fisolokiana manohitohina fitondrana tahaka izao raha ny teto anivon'ny komisaria 67 hectare raha maharay fitarainana manodidina ny 10 eo izy ireo isan-kerinandro. Androany moa ireo roa lahy voalaza fa mpisoloky no natolotra ny fampanoavana. Tontolo sosialy kosa indray mandeha ny resaka fa afindra toerana ireo mpivarotra miisa 500 ao amin'ny tsenan'ny Bagdada Antanimalalaka 67 hectare. Manoloana izany ary naneho ny tsy fahafampony tamin'ny alalan'ny sora-baventy teo ambavadin'ny tsena ireto mpivarotra ireto androany. Rehefa olona mandalo tamin'ity faritra ity na any anaty fiara na nandeha tongotra dia nijanona avokoa namaky ireto sora-baventy ireto sady nanontany tena hoe fa misy inona marina ary solotenan'ny mpivarotra iray nanazava ny anton'izany. Zava-misy eto amin'ity tsenanay Bagdada vahoaka madinika izay no mitady eto dia tsy manaiky ny analanana eto tompoko. Noho izany izay nitaky ny zoanay zahay rehetrarehetra ireo izany aloha voalohany indrindra. Tokony nomeny mazava anay ny toerana ametrahany anay raha ho afindra an'izay. Niezaka nanontany lehibe ny tsena nitadiny ny lehibe ny tsena moa ny mpanao gazety niary teto amin'ny Cool TV sy Cool FM manontany mahakasika iny tranga iny saingy tsy nahazo ny valiteny mahakasika izay. Vaovao avy any faritra no anio izika izao fampalalam-baovao izao nandatanteraka ny fivoriam-be ireo mpianatra avy eo anivon'ny Universitén'ny Mahajanga androany. Fihaonana moa izay nanomezana ny tatitra atao aorian'ny fiakaran'ireo mpianatra taty Antananarivo renivohitra ny herinandro lasa teo. Itsakilan'izay ifarana rahampitso ny dinika eo ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny université. Mitatitra ny vaovao mpanao gazety Hervé Ramanantsoa any Mahajanga.
io ariva io ary dia nagnatanteraka amin'ny février-be ireo mpianatra rehetra avy eo anivon'ny université Mahajanga ka atao amin'ny complexe université Ambondrona no nanatoposany izy ireo an'izay fiaonam-be izay mbola tanteraka amin'ny tatitra makasika ny fiakaran'ireo naman'izy ireo taty andrenivohitra ny herinandro lasa teo moa no votoaty ny fiaonana izy ireo amin'izany ary ny fitadiavana vahaolana ihany koa makasika ny olana misy eo anivo université an'izy ireo fa etakirany kosa ireo tokony andraikitra izay tarehany misy ny fampianarana ambony sy fikaroana scientifique dia mbola mitoy hatrany ny fikaonandroan'ireo izy ireo miaraka n'ireo tokony andraikitra maro samihafa eny amin'ny hôtel de Phare izay mbola miopana ihany koa amin'ny fitadiavam-bahaolana makasika ny olana université amin'izao fotoana izao aritra 3 andro eo moa io fiaonany izy ireo io amin'izao fotoana izao ka rapitro moa izay 3 andro izay no tapitra ka mety nisy ary andrasany araka izany ny fanambarany ataony ministère fampianarana ambony sy fikaroana ara-siansa. Eo misehitry ny kolotsaina kosa indray sary hosodoko, mozika, poezia ary sirka sy slam sy ny maro hafa no hiara ho hita antsehatra ny alakamisy ho avy izao etsy amin'ny Mojo by No Comment Isoraka. Mandritra ny fankalazana ny fahatelo taona nisian'ny galerie Sara Analakely. Mpanakanto amin'ny sehatra maro no andoko anty alina miaraka amin'ny alakamisy ho avy izao. Fetara izay no nampitondraina ny anarana sy ny seho miavaka makasika izay fanampanazavana. Ny endriky sehoany zany dia rehefa mifangaro moa zany ny sampanasa zavakanto maro ratsana samihafa dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe performance zany. Performance zany fampisehoana haikanto ray miaraka ary tonga dia hitan'ny publika zany, tonga dia zavatra azo pahitana sita sy tsapahany vatana zany. Ny performance zany karazana travail asa miaraka zany, asa iombonana izany hoe fa variana amin'ny fitadiavana sy ny famolena ny akamaroan'ny mponina ankehitriny ho an'ireo faritra maro eto Madagasikara. Ny miataka ny renivohitra vitsy no manao ny lahara-pahamehana ho an'ny fahasalamana rehefa marary vao mitoditody mitady mpitsabo. Ho fanavana an'io toe-tsaina sy fomba iray io ary fa indrindra ho fanampiana ny mponina eny amin'ny Ambohimangakely sy ny manodidina dia anisany fizaham-pahasalamana azafady maimaim-poana nataony teo anivon'ny Rotary Club Antananarivo vovonana fiara-miasa amin'ny l'Alliance Saidefurts eto Madagasikara sy ny Rotary Club avy an'ny Suisse sy ny Amadia Madagasikara izany. Ny fitin'izay makasika izay indrindra no taterina miaraka aminao. Ambohimangakely ny safidinay satria miezaka izay eto amin'ny district Antananarivo avaratra satria tsy voasambana izay nanao an'ity ty fa efa nataonay tany talata volondry tany Anasora dia zao izay mba Ambohimangakely izay. Amaranantsika izao fampahalalam-baovao izao ary ny vaovao avy any ivelany teratany sinoa iray mahavita mamono labozia mirehitra amin'ny karavasy. Zava-baovao ihany koa noho ny zavabitany tsy mbola misy maneran-tany hatreto ny zavabitany zareo vahiny indray no entintsika maranana ny vaovao anty alina ity. Fanadidina. Fifaninan'ny iraisam-pirenena ity fa tsy hoe asany tsy misy atao akory, fahaizana manokana mifantoka, fahaizana manokana mikendry ary fahaizana manokana mifeny tanana sy ny maso ary ny saina. Ao anatin'ny 9 sekondra 7 ny isan'ny labozia mirehitra matiny ity teratany sinoa ity amin'ny karavasy, izany hoe ilay tady amin'ny karavasy no hikapohana ny lelafo amin'ilay labozia tsy saina izay labozia menjera sy mipitika. Tsy midilatra ary milimetatra vitsy miala amin'ny vatan'ilay labozia ihany koa no tsy maintsy kapohina ilay karavasy mba hahafatin'ny lelafo ka any amin'ny 1 metatra sy 5.30 centimetatra miala n'ilay latabatra misy an'ireo labozia milahatra melanelana 5.0 centimetatra no misy an'ny Xuziango ary mikisaka tsikelikely no sady mikapoka sy mamono an'ilay labozia mirehitra. Neke ny Guinness de record ho zavabita miavaka indrindra no vitany hatreto efa rotaona izao maro ireo manandrana nianatra izany saingy tsy mbola nisy nanana fahaizana mikajy an'ilay elanerana avy taniny toy izao.
Isika malagasy ihany koa maro no mampiasa isan'andro ny karavasy saingy aty amintsika saika ny mpiandromy sy ny mpiasa tanimbary no tena mampiasa azy ireny. Fantatra raha teo fa mpamboly vary no asan'ity teratany sinoa ity ary hatramin'ny farafahakeliny izy no kirakira karazana mandrokomby hoentina miasa tanimbary. Araka izany mety ho azo ianarana tsara ity zava-bitany ity saingy eto amintsika mety ho ny vola ividianana tantsala abzy anjato ny anaovana fanazarantena anao toy izao indray ny olana. Dia iny vaovao avy any ivelany koa no entina anakatonana tanteraka izao fampalalam-baovao izao. Isaoriny ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.